Alleloia. Dia miaravantsika indray ny mpianoavana satria nyity fotoana mahafinaritra iarahantsika manaraka ny fandaharana baiboly tenin'ny velona totsain'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andreasson ho anao. Andro mahafinaritra ivavaka tompoko. Raha io tsara mpanao tsara ianao, mamaga ny tokantrano tsiraray ianao, mandefa teny manorina ny finoany manitsy izay diso ary mampiona azy ireo amin'ny anjara voatendry indray amin'ity tontolo andro ity, matoky sy marina ianao ray, sotra fany masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasy ianao tokantrano miteny hoe amen amen. Wow, baiboly teny velona. Ny tenin'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny antom-pisian'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany dia nisy ny teny dia niaraka tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Mahatonga ny baiboly teny velona zany satria ny baiboly dia tsindrimandrin'Andriamanitra nandroatan'ny olona an'io baiboly io ary natokana ho an'ny kristianina indrindrindra. Bien sûr mivantanao an'ny olona ny velona mbola tsy mahalala ny tompoko satria mampatsiahy ny olona hoe tsisy lalana azo atao atongavana any an-danitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy. Andriamanitra tonga tetỳ amintsika tsy tonga hitsara antsika fa tonga hampatsiahintsika fa manan-danjo eo am-pon'Andriamanitra loatra ny antom-pisiko sy ny antom-pisianao. Dia manasa antsika Andriamanitra hanolo tena azy ka andray ny Jesosy Kristy araka ny teny amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hoe dia izay rehetra nandray azy dia ny mihiny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana iza ny anaran'i Jesosy. Le anarana ambony ny anarana rehetra ety tany sy any an-danitra any. Ny fanapahana rehetra dia ao aminy. Raha toka ny ona tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao ka mibebaka ianao zany hoe miala amin'ny ratsy fananao dia mitodika amin'Andriamanitra dia mandray azy fa avy aminy ihany ny avy famonjena izay fanapa-kevitra izay dia entin'Andriamanitra hanamarinina anao ary hampionina aminao amin'ilay fiainana tsara be, fiainana mety be, fiainana sahaza anao amin'ity tontolo andro ity, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity. Izany hoe tonga zanak'Andriamanitra ianao araka ny teny amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fafito ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo hoe ary izay rehetra nandray azy dia nomeny ny fananganananaka dia miantsony any ambony hoe aba ary atsony ao ambony hoe zanaka ary satria zanaka isika dia mpiray lova ary mpiara-mandova amin'ny Kristy. Izany hoe fiainan'i Kristy tetỳ tany dia lovaiko sy lovanao araka ny teniny hoe any Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo any hoe ho anareo izay mino aho ny asa ataoko ny ataonareo koa ary ianao be lavitra mihoatra mivitako ary ianareo. Wow, zasy ianao ny mavita be lavitra mihoatra mivitan'ny Kristy. Mba fansaintsainao ve zany? Ahoana moa ny avitantsika izany? Satria tsy za tsony na ianao tsony no velona fa Kristy ny velona atao anatsika dia Kristy ao anatsika manohy ny asa izay efa natombony tamin'izy tena ny tonga tetỳ tany fa amin'ny alalako sy amin'ny alalanao kosa no ny fanamasin'Andriamanitra izay manjaka manapaka amintsika ilay mampiteny antsika ny any ambony apa dia afaka matotosa matateraka ilay mission na iraka nandrahan'Andriamanitra ny Kristy isika dia mitoro ny filazantsara amin'ny olona ho velany eo satria ireo velany ireo miandrandra'Andriamanitra koa izy eo fa tsy fantany iza ilay Andriamanitra tompony. Fa zasy ianao fa nyrevelen'Andriamanitra nampatsivan'Andriamanitra antsika fa Jesosy ilay lalana fiainana ary famarinana tsisy afaka makao amin'ray raha tsy amin'ny alalany. Ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaenina izy mampatsiahy antsika izany ary manasa anao anizanizy ianao manaraka ity fandarana ity. Mbola tsy nanana zany hoe fotoana na ny loratena ho an'ny tompo zany ianao manasa anao aloha ny ivavahako amin'ny fiainanao taovy amin'ny fonao ny tananao vanana avere miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy tompo tsy matimaty foana ianao fa maty famonjenao raisiko tompoko sy mpamonjika ianao. Tsy mbadika ny tantaram-piainako lasa ny zavatra taloha zanak'Andriamanitra mandova ny lanitra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Arabaina ianao zany
tonga soamin'ny fanjakan'andriamanitra. Vavaka ho amin'ny fiainanao indray aho. Raha io hitanao amin'ny fiainan'ny tsirairay ninninona andalovany tonoko mikasika azy ny herin'ny fanovana, ny herin'ny fahatsaraanao, manasitrana ianao, manafaka ianao, manangana ianao, mitany tokantrano ianao, mitany fitaizana ianao, tondra fahitatsitraka fahita-pity eny amin'ny lalany tsirairay. Matoko loatra ianao raha io sotra fany masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso mikasika Andriamanitra. Amen. Manaraka inay.